fampanoavana nalefanay teo anatrehan'ny chambre de détention izany fanohanana nataona izany ka namoaka didiny teo anivon'ny chambre de détention ho famonjana ilay tompopety arak'izany zany dia nampidirina aponja vonjimaika mandrapatonga ny fotoam-pitsarana azy ireo na ilay tompopety na ny reniny. Ny famotorana moa dia mbola mitoy mbola mandalina ny rarany ety anivon'ny fitsarana ka rehefa feno sy vita ny izany famotorana izany dia ho atolotra ho tsaraina ao anatrehan'ny fitsarana Atelokabevava ireo voapanga sy voarory rehetra ao anatin'ity raharaha ity ary marianay hatrany fa izany fitsarana izany dia apabe maso izany hoe azon'ny rehetra ao atrehana. Zany rehetrarehetra zany ny faneho-kevitra rehetrarehetra na ny olon-tsotra na olom-boafidy na ny mpanao politika dia izay mihitsy hoe nefa nisy tapadomo zany le tapadoresana zany dia hoe le tale tao atenatenany tao nakikelitana zany ny akikelitana raha ohatra madika izy fa resaka vava angeny an'le tale fa le resaka aina dia ny ministra mety mbola sahiranao izy nanao an'ilay expertise na voalavo totozy satria nisany songadina atao anatin'ilay zavatra omaly lavitra angambiko azony hoe teoriana hoe lavitra vikongo fa tsy lavitra teo nge fa ataontsika hoe bonga ozy ny any atsimo zay bonga nge manelanela amin'ny fianaratsosy kongo misy fety be teo fianaratsosy nanaovana tomy matany daholo ny akamaron'ny ataontsika hoe ny gouvernement manontolo fa tsy haiko hoe tsy niako vely zao ny aty litany ny fiovana eto amin'ny firenentsika tsy maintsy miaraka amin'ny fanomezana fahefana ny faritra io kiongo no mahazo atsika menakavy rehefa gouverneur no mitondra ny faritra satria izay tenen'ny gouverneur dia ohatra le tsara lahatra teo any hoe tiany marina zany manana micro-panjakana dia gouverneur manao tsisy an'izany photoshop sy ny sisa ohatrany hoe sary kiamboamboariny io dia tarany ny service de santé tsy mahasahy ny mpiasa-panjakana eo amin'ny fahasalamana zany aso mahita aloha zao ifanohikevitra gouverneur ragova fa raha olom-boafidy no mitondra eo aniny faritra iny velona ny olona hafa ny fipetrany satria miteny vazaha le misy hoe redevable kokoa izy fa raha olona tendrena izy dia zay ikongo dia tena profo hoe aty Antananarivo aty ary any amin'ny lampam-pitondran'ny présidence any ny aindeben-ny firenena tsy misy manana fahefana ninninna anao ninninna na dia miatra manaina aza raha tsy efa izy maniraka hoe dia nalefako ny hélicoptère nanatra fanafody sy ny sisa ikongo dia mampiseho mihitsy hoe na ny aindeben-ny vahoaka ary rehefa tsy olona voafidy ny tao dia mamono afo ny ataony ohatran'le gouverneur ka zava-dehibe ho atsika eto amin'ny firenena io mampiseho voalohany ampanina ty fomba fitondrana mangoro-pahefana ty atapony ity faharoa ny lalan'ny fanovana zay ny tsinjody amin'ny fanovana amintsika anankaray amin'ireo lehibe dia lehibe mihitsy ny fanomezana fahefana olom-boafidy any amin'ny faritra zay ny zava-dehibe fa tao anatin'izany dia misy fahanginana be veo mahazo arivo asa aloha raha tsikaritra reo zany inona ty ambadiky ty fahanginana ity satria ministra ao anatin'ny gouvernement zay tantanany zay miaraka ray ministra no voatonotony na nisy ary moa hoe voasiketa ve zany lesa voarorory tokona fahalamanana tao anatin'izany fa tena fahanginana goavana mihitsy tena mba za aloha mba akaso-papa aminy hoe inona ny tena mba tsy mbarantelana toena namonjarehetrarehetra hoe tena hoe ohatrany hoe volamena ve le izy zany sa ahoana fa tena fitsangaka zay mangina volamena misy zany be maraiky dia misy be mangina tena ohatra zay mangina volamena tsy hoe zay volamena mangina akory any zay mena vola no mangina fa tsy
fa tena mba afakely aloha izy satria raha mitoerana samy hafa nge zany lehiben'ny gouvernement zany tokony eno ary fa asa hoe natao hoe mipetravy aloha fa ho raisiko tanany ty zavatra ty mahatonga an'le zavatra rehetra reny eny fa mampieritreritra ihany izy Constant Verson satria miresaka alizy nge aloha efa tsy maty manota eo prime ministre eo ny tsy hoe manota maninona fa eo amin'ny fomba fitondrana efa naonga ny député nge izy fa ny député ndray no nahita aloha izay efa naonga ny député izy tamin'ny le mandat teo aloha mandat teo aloha dia izay no ataoko hoe tsy maty manota eo amin'ny lafin'ny fitondrana zany tsy ninona ataony na mety na tsy mety ataony na ministra maninona tsy aninona ny ataony eo karazany izy zany mitaingitseza eo dia zay dia zay mangina volamena iverenana ihany zany le zavatra mitranga zany hoe betsaka no na olotsotra na ataontsika hoe tompona andraikitra na olomboafidy hoe na mpomba ny fitondrana ary misy fandarana zao tamin'ny fahita lavitra tamin'ny farany herinandro le hoe mila mialo io ministry ny fahasalamana io dia eo zany le fanontaniana Constant Verson mety manititika ny hoe raha n'le nitranga omaly aloha zany tamin'le fandarana tamin'ny alina dia hoe lavitra ny hafa aloha zany resaka zany raha mifahitana azy dia inona mety mbola iseho mety ho ay zany amin'izay mety raha sanatra enga aloha tsy hisy tranga vaovao itsony raha tarafina amin'ny tsara lahatra momba ny zava miseho etomerina dia ohatrany hoe lavitra ny afo ny kitay raha hoe azony sahaza azy le ministry ny fahasalamana fa raha tarafina amin'ny zavatra naka ohatra ray fotsiny tsika teo ikongo efa ho anatin'ny afobe mihitsy satria ny vanim-potoana antsika zao vanim-potoana ny ririnina dia vao andeha ny miara-patonga ny vavara dia mbola eto amintsika mbola isan'izany trangana valana retina isokajany aniny tokony fahalamana dia ny peste mbola misy foyer an'izany ary eto zay zany hoe engany mba tsy hisy tranga hafa hoe sanatry ny vava mozanain'olona maro satria izy araka izany resahana hoe médecin après la mort foana zany hatreto ary le ministre tondrotondroiny eny fa nampiaradia amin'ny fitondrano hoe sory amin'ny toerana fa ho dia ny mivavaka ve zany sisa no azo ataon'ny malagasy ry Constant Verson hoe kinina amin'Andriamanitra afaka manankina amin'ny ara-panahy ihany koa fa betsaka ny ohatra ao anatin'ny fitezana ara-panahy mampiseho hoe mila fahasahina tena manao zavatra ny olona zay manana tokom-panahy araka ny finoany mila toky ara-panahy ihany koa zay olona manao zavatra tsy misaraka ireo na ireo mahantra sy marefo sy ireo malahelo eto amintsika mila mifoa ara-panahy hoe zay ty olombelona manana ny fahamendrehanay ka zay tsy ho tapenana amin'izay fizarana vary ny masom-panahinay zay mila miavo tena fa tsy ho avitra eto mihitsy raha fahanana ohatra ny tsy olombelona manko zay fahanana lava zay ohatra na itsika na ny fonctionnaire ny le olona eo amin'ny sarangan'olona tonontonony zay fa manomboka mivarina koa amin'izao fotoana izao tsy vitany hoe tsy mivarotra fanahy fa tokony ifampitaiza maha olombelona mendrika mitady fiavotantena ary fiavotany firenena ihany koa fa raha le any atapo ny tompoko reo mihitsy ange no mampiditra ny fanahy fifandrafiana mifamono mifanagadra mifandrava fananany reo ange zay ny ataony raha misy ny resaka fielonana raha misy ny resaka ory avamanana dia ireo mifampitifitra tena mifamely sy ny sisa mihitsy ary reo no mampiseho eto amin'ity firenentsika ity hoe ny tsara fanahy vereo ianao manao fahamarinana fa ohatra n'izay ratsy fanahy no ambininy eto amintsika zay ny zavatra tena atahorana zay
ny fanontaniana mety iseho koa mantsy zany zao na tsy hoe iseho moa zany fa manoloan'le tranga misy hoe ohatra ny ankon'le sangotim-panina ao anatin'le zavatra misy fanafenana ny tena marina ny ataontsika hoe reny tsara lahatra samy hafa ny mpanao politika zany le tiana ho resahana eto Constant Ravelson ohatra ny hoe tafiditra ao anatin'ilay rimorimon'le ohatra ny hoe tsisy na ny olona ary inona marina le ho atao inona marina le atao inona marina le fandraisana zany zao manoloana le ohatra n'le zavatra hoentin-drivotra mandeha mihodinkodina manaraka n'le tranga misy eo fotsiny le izy fa ohatrany tsy tena misy fisehonana fijoroana mba hoe ato no mampety atsika ato no mahasoa atsika ato no mahasoa ny firenena moa zany tena marina koa hoe tena ato republika de mba zavatra republika zany le atao fa tsy ny mifanohitra amin'izay rimorimo ianao fa zay tena malaza azy mirimorimo ary le rimorimo asana kolotsaina ve tarazo ratsy eto amintsika ve rehefa miraharaha vao miraharaha lehibehibe ohatrany hoe raha fifampitondrana eto amin'ny firenena na hatrany anaty fokotany akory aza zany anaty faritra de ohatrany hoe iza le tsangan'olona de fifandrafiana tsangan'olona de iny tsangan'olona iny manana ny tandapany iny sy ny havany raha manafahefana iny de lasa tsy maty manota ireto tandapany sy ny havany isy nambara tonga sy ny tompo menakely zay tendreny reto ohatran'ny raiky tapisaka eto amintsika zay fomba zay nao teo nyteny hoe republika satria fidina le mpitondra ny atapony sy mpitondra amin'ny ambaratonga sasany fa le fomba fitondrana fomba fifampitondrantsika ny fampiasany an'iny fahefana iny de taka ny tiany lazaiko teo ty ohatrany hoe mpanjaka izy de manana ny tandapany de manana nisy ny resaka kolokolo zao ny raikalahy am'ireo mpitondra antsika taloha reo marina fa le kolokolo tena manenika fa ny andro mihitsy any ilazany hoe fa izao ny mahatonga an'le kolokolo mioropaky eto amintsika ary miakatra avo be mihitsy tsy nisy filazana an'izay de itsika le tsy maintsy mitady hoe ahoana aiza ny inona tsinjodi de tsy maintsy mahitsika hoe aiza le mahatonga an'le kolikoly aloha mahatonga ny kolikoly sy ny tsy maty manota isan-karazany ange de satria ny tandapa sy ny havana sy ny sisa ny tena manana amin'ny fahefana ary nahatrany amin'ny faritra ary zay olona no tendrenao no tena manjaka tena raiky mihitsy le teny hoe manjaka tena manjaka amin'ity tany ity na mampiasa mpanjakana ampandadiziny zay ny zavatra miseho na ny any anatin'ny fibaikionany folo alindasy ny sisa ampandadiziny maly zao tsika nahita hoe na fitsarana ara de apetraka hoe tiano marina zay fa izy kosa angamba mety hoe amin'le rafitra atao hoe CSM de mety misalotra an'izay angambo izy Constant Ravelson de manome ny tsinjodi hoe atonentindrareo zany angamba le izy atao CSM moa zany de le filakevitra ambony ny mpitsara magistrat tsy natao am'izany ange ny CSM fa natao erovana am'izany ara fa saingy diso rafitra le teo maty zany tsika republika fa ny fomba fanao anina mano mpanjakampanjaka de mety zay le mahatonga an'izy fa tavaverantsika afaka mandray ny antso ny faneho-kevitra samy hafa avy amin'ny mpiaino manoloanan'ireo toe-javatra maro samy hafa zay hoe nolalohantsika tamin'ity herinandro ty isan'ny songadina moa ny resasika teo ny raharaha ara-pahasalamana mifandraika ihany amin'ny hoe politika sy ny fiomanana ihany koa amin'ilay zavatra ho avy amin'ny volana aogositra fa isan'ny songadina vaovao hoe nanamarika ny omaly ihany koa ilay raharaha fisina fiaramanidina mampiaya raisana ry aloha de tezika avy eo Allô. Salam. Merhaba Zara. Merhaba Rapsera Bison. Merhaba, salam.
Naly momba le resaka anteneninao teo misy no sindrina kely angamba hoe premier ministre mahaiza any zao fanontaniana mipetraka be ity ao am'le premier ministre ihany fa niara isiko jereko tonga de jereko ampovoany zany le izy le toejara-pirenena momba le fasan'le gouvernement sy le fitsondrana am'izao tsy mamono afo tsy voavonon'le premier ministre tsony le afo tsy voavonon'le ministre tsony le afo fa tsy maintsy ny président de la république sisa no hoan'ny fanotogoverner ampara zany na tokoa hoe mpamonoana afo amin'ny exécutif lasa any aminy daholo mandeha le zavatra rehetrarehetra misy rehetrarehetra de tsy voavahan'reto ministre rehetra tsony fa tsy maintsy izy no atao ty ohatrany hoe mitoko sodamay mandrafitra de mivaky azo pilavany anazy zay zany no ataon'ny ministre am'izao tsy manao ny ataony any zareo dere tsara zao resaka avion io resaka Boeing 777 boatazona ny Iran io tsy maintsy any jere tsy nisy fampatarana ny mihitsy hoe ahoana io kolokolo avo lenka be ne zany nefa ny sehatra momba ny fitsikolovana sy momba ny kolikoly feno atao amintsika mitsangana daholo atao inona zany reo tsy voavahan'ireo tsinoa le olona any amin'ny président de la république daholo tsy satria izy miteny foana de zaran'iretsy koa ary satria izy koa ohatr'izay de mialokaloka fotsiny eo de any aminy sisa premier ministre fa 10-12 taona ny teo premier ministre io no nateza indrindra fa izy ihany izy tsy miteny io fa izy moa me matavy iny izy ny général Valmane izy amono tsy matavy am'izao zay le izy iava zero fa rehefa benesara mitodika any amin'ny premier ministre ny anao zany le premier ministre aloha de tena narovan'ny le fahefanam-panatanteraka mihitsy rehefin'izay nametrahany député fitsipaham-pitokisana tsarovontsika iny zany hoe ny tena fanontaniana de hoe inona loatra ny mahatonga ny aty amin'ny président de république tsy mahasamikidika ny premier ministre io fa de na tsy hanao iny tsy hanao inona ary io de tsy maintsy izy ihany no eo zay ny zavatra magaga natafiditra an'io teo aloha ampatsiaivina atsika tamin'ny 2018 izy iny de le nisy an'le oaoaoa teo amin'ny 13 mai 73 député sy ny sisa de ny fanaraka ny TIM sy ny TGV sy ny tsy haiko izy koa napakatra azy teo ary de mba samy nahazo ministra iny izy ny tsy afaka teo tsony zay ny mpoiran'io voalohany tsy tsara ho adinona zay mandaingitsika raha milaza fa tsy nisy zay ka hoy ianao hoe le président foana no hoe tsy heroa zavatra anankiroa mahatonga an'izay anankiray satria ao raha misy zavatra mampanahy azy amin'le premier ministre zay nanosika an'io premier ministre io ange manana ny olona efa niarany rembo taminy efa trany amin'ny république fahatelo io premier ministre io fa izany izy zany tany amin'ny société mpanjakana tany fa zay anankiray fa ny faharoa le présidentsika koa de tiany ho izy ny vitrine izy tenany zany hoe mangorona fahefana zany hoe mety aminy any zany lay fahangina premier ministre raha raisana mety aminy fa izy ny endrenany rihatra zao ange raha misy lavaka etsy anoloan'ny arabe tsika etsy raha tsy oelona ny teneniny olona tsy ministre ny asa vaventina ny tsy ny premier ministre zay ny zavatra miseho mila fanitsina zany zay satria tsy vitan'olo tokana tsony zao taonjato fa raiky amby roapolo zao raisina kely alohan'ny asa de tsika salama miaraba mitopy de miaraba mivahiny salama tompoko mba andrainjara kely am'le famakafakana mianonao nandinga sy mijery tsara le omaly riva andray de misy fantanina ray mipetraka aminareo mpanao gazety de misy fantanina ray mipetraka amin'ny vahiny raha nanamarika tsika de nyteny toy izao ny filoham-pirenena hoe eto Madagasikara iny misy ny firenena misy mpanao gazety atao interview
ray zay aloha apetrako kely amin'ny mpanao gazety ahoana amin'ny hevitra roa momba zay de raha nanambara le resaka planty izy hoe tena lavaiko aminareo tena marina naveriny tsara tena marina de mifanontaniana mipetraka hoe hatramin'izay ve zany tsy marina ny nambarana fa omaly ariva izy vao ny tena nitapa-kevitra ny tena lavaiko anareo ny tena marina de fahatelo manarakarak'izay momba le fahamaizana tsena tany Tsirabe misy zavatra tiany tenenina raha naharaka tsara tsika hoe misy ohatr'izao mipoaka ny jirama maintsy fa de ahoana loatra ny tiako tenenina zany hoe raha fahafantarako ny teny président de la république tenenina amin'ireny de misy olona tiany ho atao hoe naninana atao iny zavatra iny de zay ny tsy azoko mihitsy hoe fa ahoana ary ohatra mampakaka ihany reny tonga de délégation be da be reny sur plateau omaly reny vao ozy za gafa nieritreritra mihitsy ny volom-pirenena reny gaga misy ministre an'izao misy ministre an'izao rehefa de misaotra zalahy rehefa velera misy fotoana ilo ny hoe resaka mpanao gazety hoe taiza mbola nisy mpanao gazety ataona mpanao gazety NTF tena asa hoe maharaka sy manaraka ve ny filoham-pirenena eo anatrany rehefa misy conjoncture misy hoe circonstance misy toetra raha enjakenjana na zavatra mitranga tena fanao zany ka hoe mpanao gazety maka ny hevitra mpanao gazety mitondra karazany hoe fomba fijery manoloana na toe-javatra anankiray fa manana orinasa tserasera ny filoham-pirenena manana orinasa gazety ohatrany ny avaava ilay fomba nitondrany azy moa fa de hoe zay moa fahitany azy ty moa mpanao gazety vao fantana koa ie mpanao gazety ilazana ny marina zay ny marina ny ina moa le resan'ny fanorony teo le Atsirabe sy ny sisa iny ange no nampiteny atariam-boalohany ary tenim-bazaha no nilazako azy fa zao zany tsika zao a misy le fiteny malagasy hoe tsy ho faty raha tsy enjara tanatsotro efa kôdikôdy a de ohatrany hamingana sy amono anao daholo zao rehetrarehetra zao isopatra anao daholo zao rehetrarehetra zao rehefa tsy mahafe fitondrana de mivarina amin'izay lafin'izay zay mihatsika rehetra dia amsavy amingana amin'ny manaraka raha mety ny daty naterahanao ny jerena de hoe mifanoto vitana amin'ny mpitondry ty mety ho zay no toyany fa ny toyan'io tsika tomome fa ny zavatra azo tsinjovina momba an'io raha mitoy amin'izao io de tena fitondrana amin'ny toto vody basy sy gadra sy lacrymogène mandava-taona tsy mba hoe rehefa misy olona anina fatsotsony fa de fitondrana amina herisetra no alehan'io zay ny alehan'io raisana de ty zana salama tompoko kamasina tsy le kasy aloha fataratsy zava-may manasika amin'ny anjera enjera tanao tsy so fataratsy anjera tanatsy malasa falato karety raha tena teto hoe hananao de moananasy tonga de kokinanena ny nanindra ndraiky sopatamba-bahoaka reo hoe izy zany olona nanao andraitsy azy de samy tsisy mitangana tsony ndraiky afaka zany hoe le firenena mihitsy zany tsy voatanany lalàna itsony zao ny lalàna fa rehefa ahonjan'le lalàna le tonga de ikedavana lalàna hafa ndray hoe mbola afaka hampetrankely ihany izy zany ny olany fa zao misy olona mifarita indray andikan'le lalam-pandreny hoe anao troisième mandat nefa n'le lalàna efa mipetraka nytidoaneny lalàna de mandat ihany no azonao atao hoe tsy afaka manao mefadela de mbola misy mitady indray hoe aloha mpandikana lalàna atrany fa mandika lalàna ohatra zao raha fijerika ny andresaka natao tamin'azy asa mampray misy tany ny tokony araka am'zany fa tsy maintsy le filohan'le république iny azy zany tsy maintsy teny rehefa zatra ohatranazy ohatranozy valapanovola hoe tsisy male zany no atao hoe tsisy andraikany teny zany azon'olopainy masavy vako le fotsiny io de matazy ampanjakana io fotsiny io
Antiako tenenina hoe misy an'le mety ramanao iny maro miakatra ndreka manana votrana politika maromaro natrangan'izy ohatra mahavery fanantenana amin'ny testamizy fa izy fiovana tokoa dia ateraky reny tonga toizatsika ny resaka momba an'le premier ministre moa dia efa iny efa voaresakitsika teo ihany zava-dehibe a mihitsy a ny mijery ny anjara fahefan'ny assemblée zay zava-dehibe zay fa tsy ho assemblée itsakitsahan'ny olona tapony lohany ohatrany hoe tsy assemblée mpanao wimché la voix de son maître iny zany a mila diniana ny mpanao politika sinsisiny le namako teto maly hoe nilaza momba an'izay ohatra azahoana misoroka an'io tsy vita ny anatranatra tsony izy ty tsy vita ny famotsipotsirana tsony tsy vita ny fiampangana tsony zao fa raha tsikaritra a tsika eto fa manomboka mitodika any amin'ny hoe ahoana ny fomba ampifarana an'izany fifampitondrana tsy mahavanina firenena lalana zany dia aiza ny lalana ahoana ny lalana eo tsika zao ka ny teninao teo dia mipasoka ny efa malama ihany re ny efa malama efa masaka eo amin'ny mpiray firenena mihitsy zany zao raisana ny an'izay toizatsika indray miarava tomoko salama yo salama to efa roa zay ahoana ny hevitro dia mahatonga cléron veton constamment tezaratra momba nyty olona manao formation na milika ao lefatrevana ty ahoana ny hevitro momba an'io tena to formation ao andrefandefanao le formation andrefandrefanao aza mpandalo matetika amin'iny moa satria ny any misy ale efa nyteny an'io teny an'io tsika fanontaniana ihany napetraka aloha satria tsy feno ny zava-pantatra momba an'le izy fa izao nisy mpiaino teto a nametraka an'izao fitenenana zao hoe ka rehefa io ve mavela anao an'izany ka sanatria ho lasa resaka paramilitaire io dia foano araozy ny fanofanana zandary foano ny akademie militaire foano ny fanofanana poli fa de efa eo ampelantanan'io zany hoe privatisena zany lay mba afaka manangarana rosin'io daholo ajanikeo aloha satria tsika dia anokatra ny lalana maka amin'ny fanovana ny antony aditsika hevitra eo zay zao mifipetraky ny adi hevitra momba an'le izy dia averika eto androany zany